الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ريراه له سأنا بابي من كذا من بنيت أتنت في نون الإسلام سمتها إسك ميزك ميتون رئيرو فانا زفانا ما كسكني فحمرين في نون الإسلام إذا نبندسني الله نبي محمد صلى الله عليه anisany fanazavana izay tokony hiparitaka eo amin'ny fiarahamonina ny zanak'olombelona indrindra fa isika vahoaka mpagnaraka finoana l'islam les sujets izay nisoratany ireo manam-pahaizana milaza mana hoe alhamru wa khataruha ala alfard walmujtama الخمر وخطرها على الفرد والمجتمع إذن أنيسا سوجي إذاتيك أزافينا من لنا فامبينارنا إذا هيت أتنات في نون الإسلام إذا ورقت أمن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه satria tantara nandalo teo amin'ny fiainany zanak'olombelona talohany nahatongavany finoana l'islam ny zanak'olombelona dia nandalo nisedra ireo karazana fiainana mirakitra haratsiana indrindra raha mikasika ny zava-mahadomelona no resaina. الخمر وخطرها على الفرد والمجتمع نتوكا سيرو زافما دومين إذا نبوتك تنتيرك نفاتا نتسيرك نزانا كولومبينا إندين دفاني فيرامون إذنينني إزريو كانوا رأسي نفينون الإسلام فنباي كيفتر إذا نتوكا إزاني إذا زافتا ما دومين إزاني ireo zavatra mahamamo izany parce que misy zavatra important atanatin'ny finoana l'islam izay fantatra amin'ny anarana hoe ad-daruriyat al-khams ireo zavatra tsy azo anoarana fa tsy maintsy tandrovana mandrakariva misy zavatra anankidimy anisany izany ny fiarovana tanteraka نسينا العقل تكزانيا كوني في روفانا تنتيرك النفس تكزانيا كوا نفيروفانا تنتيرك نزافة أتهوي المالي رودية تفيد تبارميني إيروزافة فانت تمنينارا نهوي الضروريات الخمس إيروفينونا izay nahitana boky nidina avy any an-danitra dia saika efa nandray fanapahan-kevitra avokoa mikasika ny toaka sy ny zavatra mahadomelona. Nambara ny finoana l'islam ny toaka sy ireo zava-mahadomelona miaraka aminy dia anisan'ny fitaovana anankiray manapotika ny fiainany zanak'olombelona satria anisan'ny zavatra sarobidy amin'ny fiainany zanak'olombelona al-aql an-nafs al-mali kanambarany Allah amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim nilaza mana hoe wala tulqu bi anfusikum ila tahluka nandatsaka décret ny didy fandrarana Allah fa tsy azo atao nizana iza
amin'ny ireo taranaka ny Adama alayhi salam ny miesy mitsabaka amin'ny ireo zavatra izay mety mitondra danger eo amin'ny fiainany izy ireo. Na inna ireo zavatra mety mitondra antsika amin'ny halaka, amin'ny fahavoazana, mantsaravina, amin'ny ireo mauvaise conséquence, dia no sakanany finoana l'Islam amin'ny fanambarana ny Allah, wala tulqu bi anfusikum ila tahaluka. Atsika vahoaka musulman izay voataiza noho ny parole de Dieu izay mirakitra amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim sy ireo fomba amam-panao izay hita amin'ny sorodalagna izay nandesiny mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi, atsoka no vahoaka modely izay voalaza fa hoe khairul umma. Tsy nekeny Allah ny fanapotehtsika tena, tsy ekeny Allah ny fanapotehatsika ny vatategnatsika amin'ny ireo zaka izay mauvaise conséquence mety mitondra danger amin'ny fiarahamonina izay iainatsika. Takzany ihany koa ny tsy nekeny Allah, wala tusrifu inna Allaha la yuhibbu al-musrifin. Allahu subhanahu wa ta'ala dia tsy mila, tsy manaiky, nandrara, ny sakana ny mba tsy tokony hanimbambatsika fahatany ireo harenatsika, fananagnatsika amin'ny ireo zavatra tsy mitondra tombotsoa eo amin'ny fiainagnatsika. Dépense trop amin'ny ireo zavatra pour rien, tsy ekeny finoana l'Islam na amin'ny lafiny ino na amin'ny lafiny ino. Wala tusrifu nambarani Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala no mampianatra anantsika mba hafatsika maîtriser tsara le économie manoloana ny ireo harena fananana izay eo am-pelatanatsika. Dikan'io atsika mila mahay mametraka économie amin'ny lafin-javatra rehetra. Fa raha ohatra misy zaka manimba le fiainagnatsika, tsy mitondra tombotsoa amin'ny fiainagnatsika, dia no sakana ny finoana l'Islam. Anisan'ny neema bevata aorinany hidayatul Islam, anisan'ny hasoavagna ngeza indrindra aorinany fahazahoatsika le finoana l'Islam, le fanomezany Allahu nantsika le zaka atao hoe al-aql, ny fananany zanak'olombelona saina no mametraka tanteraka le valeur maha olombelo azy ireo. Ka tsy nekeny Allah ny fanimbana saina amin'ny ireo zavatra mahadomelina izay mitondra titra hoe toka, jamala, rongony, cocaïne, na ino karazana toka, na ino anarany toka miparitaka amin'ny fiarahamoninatsika, dia tafiditra parmi ny ireo zaka manimba ny saina, mamotika saina, tsy ekeny finoana l'Islam. Parce que saina sarobidy, lafo vidy, io no mampiavaka le zanak'olombelo ndeky ireo zavaboary maro samy hafa izay nohariany Allahu subhanahu wa ta'ala. Ireo biby, ireo zavamaniry, tsy nomeny Allahu subhanahu wa ta'ala al-aql, le saina. Kanefa kosa reo valeur ihany koa amin'ny côté hafa, akohany tsy manan-tsaina fa izy ndraiky sakafo fihinana. Bengy, ondrikondrika, gana, filao, requin, reo any tsy manan-tsaina, kanefa kosa reo napetraka ny Allah ho sakafo fihinana afatsika mivelona. Karaha io koa fely morongo, fely mafana, fotsy vody, reo tsy manan-tsaina,
kanefa kosa reo napetraka ny Allah ho zava-fihinana ahafahantsika mivelona. Tahaka an'io koa ireo zava-pisotro maro samihafa, indrindra fa ny rano tsy manan-tsaina nefa ny antsika avantage. Ka nambarany ulama, olombelo anankiray izy koa fa tsy manan-tsaina, tsisy saina, na le saina tamin'ny mihitsy no efa simba, dikan'io la faidata. Olombelo io fa tsisy raha tokony ilaina izy intsony, parce que le saininazy mihitsy no efa simba, efa potika nino fisotoana ny toaka sy ireo zava-mahadomelina maro samihafa. No raisy ny finoana ny Islam ny fanapahan-kevitra, ka nilaza izy manao hoe al-khamru haram, ny toaka dia haram ary tafiditra parmi ny kabair dhunub, tafiditra parmi ny fahotana lehibe eo amin'ny laloa religieuse ny fisotoana toaka sy ireo zavatra mahadomelina manimba saina, mitovitovy amin'ny degreny izany toka izany, izany khamr izany. Zany no fanapahan-kevitra no raisy ny finoana ny Islam. Satria manino? Parce que le toka tafiditra parmi ny al-khaba'ith, tafiditra parmi ny ireo zaka ratsy, ireo zaka miteraka danger amin'ny fiainany zanak'olombelo. Parce que izy koa anao fa nisotro toka anao mamo, izy koa anao fa mamo saigninao very, efa tsy manan-tsaina intsony, anao fa lasa fa tsy tompiny tenanao intsony, krimo jiaby mety vitanao. Zany nahatonga i Rasulillahi sallallahu alayhi nilaza amin'ny hadith, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair. Zany no hadith voarakitra amin'ny ireo boky intihirany ahlu sunna wal jamaa, fa ipaminany Muhammadun sallallahu alayhi na saka nilaza fa al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair, kama kala Rasulullah sallallahu alayhi. Ny toaka dia parmi ny ireo renny haratsiana, nambarany Rasulillah. Parce que olo anankiray izy koa fa mamo, izy fa tsy tompiny tenany, lasa izy afaka magnano n'importe quoi. Parce que izy fa tsisy henatra, fa latsakenatra, zaka jiaby aminazy fa possible. Parce que manino? Atananimba saina ny to, ny vitany. Sandraka manao le reste, io vitany koa. Ka ny classifie ny finoana ny Islam fa ny fisotona toka de parmi ny kabair dhunub, parmi ny ireo fahotana ngeza indrindra au niveau de la loi de la religion. Firy zaka mety sotroina: soda, coca, tamarin, citron, rano, dité. Anao mahasaky mamoka volanao, fananananao, miditra mbara amin'ny restaurant, anao mandeha misafidy raha atao hoe toka? Non. Ndreky anao musulman, tsisy tahotra, tsisy henatra. Nankety l'Islam manambarana anao fa toka parmi ny kabairu dhunub, fahotana ngeza bevata eo anatrehany Allah, eo anatrehany finoana ny Islam, eo anatrehany fiarahamonina ny zanak'olombelo. Izy koa zaka fa niklassifie ny l'Islam kabair dhunub, tandremo fa io danger jusque ny afara. Rasulillahi sallallahu alayhi nilaza la yadkhulu al-janna mudminu al-khamr, au kama kala Rasulullah.
tsy parmi ny olo tafiditra am-paradisa ireo olo izay efa nitondra titre tamin'ny fiarahamonina ny ainany mamolava. Izy baka misy olo izy misotro toka, fa izy koa anao fa nisotro toka jusqu'à ta anaranao fa nitondra titre hoe mamolava, say mamolava zany olo anankiray tsary nisaraka mihitsy amin'ny fisotoa toka, atabarana vozo azy, atatavoanginy labera ndraiky rômy ndraiky whisky, mangitakitaka mahitana anazy. Mudminu la khamri nambarani ya rasulillah. Ka ny finoana ny islam izay eo am-pelatanatsika dia nametraka ny fandaharana amin'ny fisakanana sujet mi-concerne toka, parce que mila haitsika zanak'olombelo nifandimby tamin'ny dunia ety dia samby niezaka avokoa nanaparitaka le fasady ho fanapotehina tanteraka fiarahamonina ny zanak'olombelo. Tao tamin'ny lafiny shirky, tao ihany koa tamin'ny lafiny fiainana. Zanak'olombelo nanapotika zaka roa samihafa. Misy ireo nanapotika ibada, fanompona ni Allah amin'ny lafiny shirkun wa bid'atun wa kufrun wa nifaq. Misy kosa ireo nanaparitaka le dunia, nanaparitaka le haratsiagna amin'ny dunia iainany zanak'olombelo amin'ny alalany ireo muamalat feno fasady. Anisany izany ny fanaparitahana ireo zaka mahadomelina manimba tanteraka ny fotom-pisaina ny zanak'olombelo. Kanambarany Allah, yasalunaka anil khamr wal maisir kul fihima ithmun kabir. Io verset coranique io Allah subhanahu wa ta'ala eto komasy mandatsaka fanambarana étape par étape mba entina hitaizana ireo zanak'olombelo izay efa niaina tao anatiny fisotoatoaka. Tafiditra amin'ny izany ireo vahoakany Makkatil Mukarrama, vahoakany Makkany nitondra titre mushrikun, mpanompo sampy, tsy saharatsiagna tsy nitatsika ta Makkatil Mukarrama. Vahoakany Makkany talohany nahatongava ny finoana ny Islam rano fisotrondreo any toaka. Nefa naboka ny Allah, najotso ny Allah boka amin'ny tanànany Makka koa le fahatongavany le finoana ny Islam izay navinanavitra le monde entier. Naboka ny Allah boka Makkatil Mukarrama l'Islam izay nandesiny Muhammadun sallallahu alayhi pour sauver le monde entier. Nambarany Allah miatomboka Makkatil Mukarrama ny fanavotana iza tontolo izao amin'ny lafiny shirk ndraiky fasad. Zany natonga l'Islam nankety lasa religion anankiray napetraka ho lalàna fitsipika afaka mampita ireo karazana fitaizana fanabeazana le monde entier à partir de paroles de Dieu et paroles du prophète Muhammadun sallallahu alayhi. Yasalunaka anil khamr wal maisir. Io fantanina mikasika sujet ny toka io ani efa nantanindreo any mpaminany Muhammad sallallahu alayhi tamin'ny fotoana androny. Nameny Allah subhanahu wa ta'ala réponse manoloana ny toaka ndraiky fanaovagna loka. Nambarany Allah fihima ithmun kabir. Tsisy résultat azo amin'ny toka
ndraiky fisomana ireo karazana loka avolenta manerantany afa-tsy hoe fahotana fa disoana mauvaise conséquence ithmon io le résultat. Allah subhanahu wa ta'ala ni vola mbola tsara ndraiky nisy olo ni bénéficier amin'io, c'est le contraire, perte, favoazana no résultat azo amin'ny fisotroana toaka sy ireo zava-mahadomelona maro samihafa. Qur'any mitenina an'io, zaka kosa kofa mitondra titre ithmun, ino koa raha ilainao. Mbola nalatsaka ni Allah subhanahu wa ta'ala verset hafa koa mba ahafany mitaiza ireo vahoakany Makka izay efa nialoha laharana naniky le finoana ny Islam. Ya ayuha alladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nusakana ni Allah fa tsy azonareo atao mitondra le tamiany hamamoana mandeha manatanteraka le ibada le fanompona ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire le hamamoana izay nanary namiry le saigninareo de tsy azonareo atambatra amin'ny fanompona ni Allah, parce que manimba le fanompoana anareo le hamamoana ndraiky le fisotroan-toaka izay nataonareo ny sakana ni Allah. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. No sakana ni Allah fa tsy azo ataony ireo olo mamo tamin'ny alalany fisotroana toaka ny mandeha manatanteraka ny fanompona ani Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toaka manimba le ibada, toaka manimba le saina izay tokony concentré amin'ny fanompoana an'ilay tokana tsy manampaharoa i Allahu jalla wa ala. Nalatsaka ni Allahu verset coranique farany concerne sujet ni toaka fa ni toaka di haramun nihaiyun. Barani Allah, ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuh. Zao gaga amin'ireo secte izay milaza tena ndreo fa Qur'aniyun, karakory position ndreo manoloana ny aya io. Nankety secte Qur'aniyun mahasaky manaparitaka foto-kevitra fa toka tsy haramo, mandeha mampigaka ireo jeune ireo tanora musulman avenir ny Islam, mandeha manaparitaka le foto-kevitra amin'ny tanora fa toka tsy haramo. Karakory fandiniandreo le verset ni Allah amin'ny terme innama al-khamru. Allah subhanahu wa ta'ala nikaky ireo vahoaka manampinoana. Ya ayyuhalladhina amanu nambarani Allah innama al-khamru, nambarani ireo arab pandal ni grammaire ni arab terme kosa kofa nanampidirany Allah le litera innama, io saye io tsy azo iadian-kevitra koa, io tsy azo anaovana discussion koa, io tsy azo ametrahana fisalasalana ndraiky ahiahy. Ni préciseni Allah subhanahu wa ta'ala le message miantefa amin'ny ireo vahoaka amanu innama al-khamru, nambarani Allah tena marina tsy azo kiana, tsy azo iadian-kevitra, tsy mila idenao, tsy mila foto-kevitra anao, tsy mila fanazavana boka aminao. Innama al-khamru arab tsy mampiasa terme innama afa-tsy hoe raha io fa justifie. Nankety Allah subhanahu wa ta'ala nampiasa terme innama al-khamru, ny taniseny Allah
ireo zaka jiaby mitondra hukmu haram natombokany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny khamr, amin'ny toka. Anao mbola misy doty to, anao mbola misy fisalasalagna to, anao mbola mahasaky mampirisika olo midiaka toka, anao mbola mahasaky mampita fampianarana mba hoe toka tsy haram, tsy voarara, mety azo giay. Non, ata iblis, ata shaitani iblis izay napetrahany Allahu déclaration mbola tsara naregnesatsika fio naniraka ireo tanora migiaka toka. Fa ustadiny Qur'aniyun kono miparitaka amin'ny darsa maneran-tany mahasaky ny vola fa toka tsy haramo boko mety gay, tsy nivakiny moa aya io. Le degré grammaire ny langue arabe amin'ny fampiasana terme innama tsy ndriky mazava. Innama la khamru nambarany Allah wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitani. Ni préciser ni Allah tsisy raha mifanakaiky mifangaro miaraka am sujet mikasika toka afa-tsy hoe rijsun min amali shaitani. Ka izy ty misy ustady mitondra titre koa shaitani, c'est normal. Dikan'io shaitani samy shaitani ny fampikaky. Confirmé. Zay ustady maniraka mpianatra anazy mandeha migaka toka, dikan'io ro élément ny shaitani. Parce que ni confirmé ni Allah فيطمئن concerne الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. أنا رو قرآنيون سنندالو من رو آية أزفين رو من كل ترم أتوي شيطان. شيطان ما معنى شيطان؟ يوفي ترم شاتنا بعد عن رحمة الله. مولاني تويزني الله سبحانه وتعالى فاجتنبوه نبكويني الله amnilitaire terme verbe impératif fajtanibu nangedi Allah subhanahu wa ta'ala manirakanantsika tokony miataka lavitra amin'ny sujet mikasika fisotoana toka. Anao ustady mahasaky mampirisika manafo migaka toka. Fajtanibu teny arabe koa ni hoe. Anao karaha manazava Coran ty amin'ny teny arabe. Qu'est-ce que ça veut dire fajtanibu? Allah subhanahu wa ta'ala nametraka beko impératif amin'ny endrika pluriel. Yatahanari wanaru vawoka musulman yatahanaru lavitra mfiainananareo figana toka. Tsy toka tu raha jiaby nitaniseny Allah izay mitondra danger mamotika tanteraka ny fiarahamonina nareo. Ustadinareo nankety mahasaky mamangotratra hoe toka tsy haram, ndraiky izy mitondra pancarte ny titre ny Qur'aniyun. Non, tsy andelanareo moa fahaverezana ty ankitiny izy koa fa tonga olo jiaby jamba. La'allakum tuflihuna nabarani Allah. Yatahanareo io fa ny fiatahanareo ireo zaka voarara no sakanana mety mahatonga anareo ahazo le fahasambarana, le fiadanana, fiainana, filaminana en sécurité. Tenanareo, vatategnanareo, malinareo. La'allakum tuflihun. Parce que l'islam mitakana antsika ho lasa olombelombanina eo amin'ny fiarahamonina iainantsika. Mbola tsy tapitra io le verset coranique fa mbola nampiasainy Allah.
innama nampodiny Allahu koa le fehezanteny amin'ny literany terme innama yuridu shaitana an yuqia bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamr wal-maisir wa yasuddukum an dhikrillah wa anis salah فهل أنتم منتهون زرفنا القرآن نجدي منافجاب منارك سكت قرآنيون ننبيل الصلاة فزكاة سيسديكا يمنانيو رفت سمكسوال جسكا استادلوني ولا مسلامتين سيسزاكا تاوي الصلاة Niki Allah subhanahu wa ta'ala miteny amin'ny Qur'an ampelantanareo objectif ny shaitany innama ni préciser ni Allah avec littéra sans doute innama yuridu shaitan anisany zaka ilainy ustady ny Qur'aniyuna en tant que izy fa mireprésenter tena ny shaitan إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة إن زكايلين الشيطان من لنا سجنتوك لوك سكنين زكاجاب نبارني الله حرام إن أوبجكتيف الشيطان حنا قرون تنا لفيارامون نتيك حندات سكا لفي فافالونا أنترا نتيك نبارني الله أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء c'est ça nankety fiarahamoninatsika potika hanak frère ralay famille société quartier potika rangonaviany secte Qur'aniyun ray aman-dreny miady ndraiky hanaka miady ndraiky ray aman-dreny parce que manino satria hanaka fanigakakatra hanaka fa tsy nikosoaly parce que ostadin'io naniraka anao tsy nikosoaly anao mieritreritra izy io mbola bolonganao ostady ndraiky izy fa mireprésente shaitan innama yuridu shaitan io mbola tsandriky nitatsika fa le shaitano le insindro fahitatsika le shaitany amin'ny olombelo dhahir komasy nanambarana antsika nankety hoe salat tsisy toka io halal io mety gay io tsy haram asa verset coranique ty aya ndo misy azy innama yuridu shaitan iyany vola io Allah ino zakatadiavyny shaitan أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أتسكي جوتين لأساني فانكهالا لأساني فانفافالو بوتك دي فيرامون نباها نجول ما ننسيك أمنينو في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة لسساكنا am tabia jiaby reo nankety lasa tsisy valeur amin'ny fiarahamoninatsika ny dhikrullah moské nankety fa tsisy olo mikosoaly olo mikosoaly amin'ny moské dadilay fa matoy fareraka 70 ans 60 ans où est le jeune fa lasany ostad satria ostad manatanteraka le objectif ny shaitany nabarany Allah innama yuridu shaitan Qur'ani mvola io fahal antum muntahun nazava tamin'ireo sahabati rasulillah fa Allah subhanahu wa ta'ala nandefa stratégie de politique par étape sujet me concerne toka jusque vahoakany Makka izay naneky nanaraka le finoana le islam namela tanteraka le toaka ka nieky reo fa haram tokoa le toka araka ny décret coranique
misy au niveau de la loi. Fahal antum muntahun, kila olo jiaby namoaka zay toka mbola tavela tanatiny tragnony jusqu'ireo mpanoratra tantara ny vola Madina dobo. Lasa ny halandreo kirikiri reo ro nahatsapa tellement fa ro victime tamin'ny ireo karazana tabia mavengotra ary reo nanao shukra lillah parce que l'islam navy ny sauvenareo tamin'ny danger. Io verset coranique io dia manambara fa tok haramun ila qiyami saa, parce que tok manimba de santé, manimba de fahasalamana, manimba de fiarahamonina, manimba de tontolo hiainan'ny zanak'olombelo. Ireo manampaizana ara-pahasalamana, ireo manampaizana ara-piarahamonina na sany laza fa ny sainany maha olona. Karaha ohatra io saina io simba dia botika tanteraka ihany koa ny fiarahamonina ny zanak'olombelo. Kanambarany Rasulillah sallallahu alayhi amin'ny hadith manao hoe ma askara kathiruhu fakaliluhu haram. Tok izy koa no nieritreritra fa le maro nazy no mahamamo mahatonga izy lasa haramu. No, nambarany Rasulillah ma askara kathiruhu fakaliluhu haram. Tok ça commence par kely goutte famangala hukmu haramu nambarany Rasulillah. Io tsy namby izy bido raiky na tavoangy raiky na barika raiky, no, fakaliluhu haram. Dikany même gottiny tok au niveau de la loi fa mitondra hukmu haram. Anao zany vola ustad kely sotro kely ty edy tsy mampamamo, d'accord, fa rasolany ny vola ma askara kathiruhu fakaliluhu haram. Zaka maro mahamamo le kely nazy kamo fa haram. Anao mila nino koa? Io tsy levenao neno mivola, io tsy dadilainao neno mivola, Muhammadun Rasulullah. Anao mbola mila mampiasa jerinao to. Ambelamo Qur'aniyun, Rasul fa nirejete indreo. Io Qur'an ito fa kitsakitsa indreo. Ndeko ro mitondra pankarta ry Qur'aniyun. Ndeke Allah fa miprononce tsara innamal khamr innama yuridu shaitan. Ino koa fanazavana ilainao akoatran'io. Nakety Rasulillahi sallallahu alayhi nohony izy namitra tena ho mpanabe pitaiza pitariny nandefa afatra i Rasulillah fa nitoaka sy ireo zavatra manimba saina rehetra ary ireo zavatra mahadomelona rehetra, na ino anarany, na ino poziny, na ino endrikany miditra amin'ny vatanao, hukmunazy haramun. Mbola tsy nitsatra i Rasulillah sallallahu alayhi nilaza amin'ny hadith manao hoe inna Allaha lam yaj'alu shifaakum fima harrama alaykum. Tsy marina le fitenenana hoe ustad toka io ani alcool io ani mety andesina hitsabona tena, no, tsisy zaka mitondra titra fanafody amin'ireo zaka izay nametrahany finoana le islamo hukmu haram. Zaka kosa ko fa haram, io tsy fanafody, io tsy manasitrana. Parce que Rasul mivola amin'ny hadith inna Allaha lam yaj'alu shifaakum fima harrama alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala tsy nametraka fanafody entinareo hanasitrananareo io aretina mahazonanareo amin'ireo zaka nampifadiny anareo izay nametrahany hukmu hoe haram. Mbola tsy nitsatra i Rasulillah sallallahu alayhi amin'ny hadith misakangana antsika, mandrarana antsika
manoloana ny toaka sy ireo zavatra manimba saina, indrindra fa ireo zavatra mahadomelina maro samihafa. Nambarani Rasulillah, la'ana Allahu al-khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa mubta'aha wa ba'i'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata alayhi wal mahmulata ilayhi. Rojab yantefani la'na la'na Allah, titkeni Allah, huznani Allah, latsani Allah. Izy koa anao fa nilatsahany titika ndraiky hozna ndraiky latsany Allah, saye iajaby yantefany la'nani Allah. La'ana Allahu, nambarani Rasulillah, al-khamra. Io toka io toka hitatsika miparitaka amin'ny fiarahamonina tsika, na amin'ny sitara, na amin'ny bara, na amin'ny restaurant, na amin'ny hôtely, na amin'ny lala, na amin'ny fety. La'ana Allahu al-khamra. Khamra io, toka io, nilatsahany la'nani Allah, titka, huzna, latsa. Wa sharibaha, olo nigaka toka jiaby nilatsahany la'nani Allah. Wa saqiyaha, le olo nanidina toka koa amin'ny veran'ny namany, ny serviran'ny namany. Nanketinao zagaga, izy koa fiainagnanao mikrosfahana, potika, mandady, anao mitondro voaomana, ndraiky anao musulman, parce que anao tsy manara-dalàna, anao anisan'ny olo miviole manitsakitsaka la loi de Dieu. Nankety nambarani Rasulillah, le la'na koa ny latsaka amin'olo izay manidina toaka amin'ny veran'ny namany, miservira toaka. Wa mubta'aha wa ba'i'aha, le nivarotra toaka ndraiky le nivarotagna toaka, reo jiaby nilatsahany la'nani Allah. Anao nividy ndraiky anao nivarotoko, anao nandafo ndraiky anao nivarotako le tokana lafiko, saye atsika jiaby miaraka tratra ny la'nani Allah. Wa asiraha wa mu'tasiraha, ndraiky le société nanamboatrana anazy, ndraiky le société nangalana anazy, saye. Wa hamilaha wal mahmulata ilayhi, ndraiky le nanday azy, tomobile nanday azy, cargo nanday azy, ndraiky anao ivantanany. Tomobile nanday azy ndraiky place nanaterany azy, nilatsahany la'nani Allah subhanahu wa ta'ala. Nankety l'islam miezaka miéduquena atsika mba hahafahatsika sauver amin'ny androny qiyama. La'nani Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas facile. Titka, huzna, lats ni Allah subhanahu wa ta'ala, io anao fanna, io mandilatra cyclone, io mandilatra varatra. Ka nankety ni confirmer ny finoana l'islam fa io khamru io dia haramun, ary io dia kaba'iri dhunub, fahotana lehibe, jusqu'à misy ireo manampaizana milaza fa hoe mety manala olo anankiray atanatin'ny finoana l'islam raha ohatra ka musulman io efa mitondra titra hoe mamlava. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.